tsy ho afaka hanatanteraka ny asana itsony zahay raha toa ka tebiteby no iainana, antso zay no iainana, satria na anatinay ao amin'ny toeram-piasana aza dia iaran'ny antso zay misy affecté tapitapoka eo, nefa le zaza classe d'examen, le olona mitaiza kely, ny karama tsy be dia be manao ana fa karama kely dia kely ny karamanay a, ny déménagement amin'izany enjana be. Mila hitadiavana vahaolana farany izay aingana ireo antso izay sy tebiteby ary tsy fandriampahalemana iainan'ireo mpiasa Paramed ka tsy ahafahan'izy ireo miasa ara-dalàna. Hoy Andriamatoa Armand Frédéric Rakotoalson, filohan'ny Sendikan'Ny Paramed eto Madagasikara. Izany dia mba ho fisaonana ireo rasazy maty, rasazy narinja ny asa tao ambositra, sady merany mangataboangy ambato Fitondrana, sy rasazy fleuri delisy manakara, sy ho fanehoana amin'ireo namanay miarany atsonjay miarany. Betsaka loatra ireo rasazy sy infirmiera no miaina izany eto andrenivohitra na any amin'izay faritra odiana tsy hita ho fimbonam-po amin'ireo niaran'izany, fa ihany koa ho fanairana ny tompon'andraikitra ny amin'ny tokony hijerevana manokana ireo mpiasa Paramed manerana ny nosy dia atomboka ny hetsika fanairana anatanterahany Sendikan'Ny Paramed manerana ny nosy andro ny firaisampo izay tanterahana ny 20 Martsa 2024 entina mpahafantarana ireo olana marobe mianjady amin'ireo mpiasan'ny Paramed ho fanairana sy fitadiavam-baolana. Ny tanjona dia izao, fanairana ny tompon'andraikitra izay sapanay fa misy andraikitra tokony ho raisinao a nefa sy tanterahana. Ohatra resaka manakara, nisy fananam-panjakana tao simba CSB may dia nisy personnel anay a maty tao, dia mba nakaiza moa ny toy ny fanadihadiana iny a hatramin'izao a sisa andraikitra ny raisina, dia taorianan'iny a mbola be da be ny olana niseho. Angatan'izy ireo ny fanajanonana ny antso izay rehetra miantra amin'izy ireo. Ny hijerena ny resaka tsy fandriampahalemana, mila jerena manokana ihany koa izy ireo ny tena priorité sy important eo amin'ny sehatry ny fahasalamana. Service minimum aloha izay mandritry ny ray andro amin'ny fotoana io a, dia izay urgence ihany no raisina izay mandeha hôpitaly na tobo-pahasalamana, ka ny fandaminana anazy zany sy ny fandrindrana anazy dia tahaka izao. Ny CSB a dia mijanona sy ny mpiasa amin'ny CSB any ambanivohitra dia mijanona eo ihany, fa tsy manao a afa-tsy ny mpiteraka sy ny marary mafy ihany a, fa ny activité a tahaka ny vaksiny a sy ny fandrindram-piterahana ary ny fisafona reny zany zao dia efa tsy mandeha reny amin'ny ho andray andro io aloha. Gadona teny amin'ny seharana mpiara-manidina iraisam-pirenena Ivato Androany maraina ny fiara-manidina ATR 72600 anampy ny ATR 72500 efa tonga ny 1 Desambra 2024 hiasa ho an'ny zotra anatin'ireo fiara-manidina ireo raha ny fanazavana azo. Fiara-manidina 5 zany ankehitriny no ampiasain'ny Madagascar Airlines ho an'ny zotra anatiny. Ho antso teny amin'ny sampana Elokanaba ka ny talata 2 Aprily ny filohan'ny Sendikan'Ny Paramed eto Madagasikara, Rakotoalson Armand Frédéric. Natao fanadihadiana tao amin'ny sampana Elokabevavy izy ary ampiangaina ho nanao hetsika fitakiana ary makasary ao anatin'ny faritry ny hôpitaly AGRA tsy nahazona lalana. Efa nenjehan'ny ministeran'ny fahasalamana hatrany moa ity filohan'ny sendika ity, dia izy zao gejaina eny anosy zao mitaky ny hijerena ny asany sy ny hanomezana lanja azy ireo ny Paramed, ny resaka fitaovana ampiasaina, karama, fiofanana sy ny sisa. Niverina amin'ny toerana nisy azy ihany ireo mpivarotra amoron-dalana eto Antananarivo renivohitra, nisy ny fepetra vitsivitsy napetraky ny komuna, ny lefitra ary nanaiky izany aloha mpitantana ny tanàna nanoloana ny hetsika nataon'ny mpivarotra amoron-dalana. No marian'androany 2 Aprily 2024 ny andron'ny zandary, nisy ny lanonana natao mifandraika tamin'izany nanerana ny nosy, nisy ny fanomezana maro-boninahitra sy fankasitrahana ireo zandary nahavita be, teo ihany koa ireo natao velomo fa andeha hisotro ronono. Ny forona ny taona 1709 ny zandarmaria ary maharakotra ny 700 ny firenena ny zandarmaria eto Madagasikara. Ny colonel Richard Tsimandrava no manamboninahitra voalohany komandin'ny zandarmaria pirenena 2 Aprily 1709.